La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Sisy komisa ian'ny eto Madagasikara androany no nanomboka namoaka ny voka-panadinana CEPE ho an'ity taona 2024 ity. Ho an'ny Sisy Ambohidratrimo, tafiakatra enina amby 7.5 isanjato ny tapafana. Ny 9.3 isanjato ny teti-bolan'ny Madagasikara National Park no ny tsy fisiany fizantany vokany atahorana ny fiarovana ny harena voajanahary eto Madagasikara. Ary farana ny Haïti, mitohy ankehitriny ny fanatanterahana ny fanadihadiana mikasika ny rarana amin'ny nona ny filoham-pirenena Jovenel Moïse. Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny tanjona sy ny antony amin'ny ity filoha ity. Ny andinindin'ireo avy hatrany. Klasy toboko fahafaly miarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasa anao naraka izany hatramin'ny farany. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia ny vaovao mikasika ny valim-panadinana CEPE no isantarantsika ny fampahalalam-baovao. Sisy komisa enina eto Madagasikara androany no nanomboka namoaka ny voka-panadinana CEPE ho an'ny taona 2024. Ho an'ny Sisy Ambohidratrimo, tafiakatra enina amby 7.5 isanjato ny tapafana. Namafisy ny taletsekoly nanaovana fanadihadiana ankilany fa voafetratra ny toerana idirana amin'ireny eny anivon'ny CEG, ireny no ny fahatereny fodrafitrasa. Fanadihadiana entiny Yves Richard. Fiditra anatin'ny farim-piadidim-pampianarana enina nahazoana ny voka-panadinana CEPE voalohan'ny Sisy Ambohidratrimo. Nanomboka ny maraina dia efa maro ny ray aman-dreny sy mpianatra ny andro ny fivoahan'ny voka-panadinana tiany an-toerana. Ora maro taorian'ny tebiteby indrindra ho an'ireo mpiadina tazana teny an-toerana nandritra ny fanadihadiana. Tamin'ny 12 orakatroka vao nivoaka ny vokatra taorian'ny fanomanana natao. Afaka? Amen. Amen. Ka izy ngamo manala sixième ngay. Ne masera ne tsy manao sixième. Gato mo sixième mavoka ra? Sady tsy mivoka. Pedy arivo mijery eza Hita soritra avy hatrany ny haravona ho an'ireo mpiadina afa-panadinana. Toy izay ihany koa an'ireo ray aman-dreny tonga nijery mivantana ny voka-panadinana tiany an-toerana. Tiany zanako nalaina ny anarany dia afaka CEPE izy. Faly aloha dia tsy maintsy miezaka foana mampianatra anazy rehefa mbola mazoto izy. Zanaka voalohany dia falibe fa hitako ny anarany. Ie. Mbola tsy sixième fa ohatra mbola CEPE fotsiny. Dia miandry ny manaraka indray aloha. Tena tantana be mihitsy ny tena be dia be mihitsy fa tsy maninona fa faly fotsiny izao. Ie, tsy maintsy efa miomana satria ohatra ny mois fotsiny ihany sisa ny vacances dia miditra indray mois de septembre. Nateo aza ny fikorotana ny fampianarana noho ny Covid-19. Niakatra raha hoanina ny tondasa ny taham-pahafahan'ny mpiadina niatrika ny fanadinam-panjakana raha hoan'ny Sisy Ambohidratrimo. Raha atao jeritodika ny candidat CEPE tamin'ity dia miisa 3,724 ny isan'ny mpiadina. Fa ny pourcentage kosa 76,52%. Izany hoe tsara tsy arakaraka ny napoizina ilay izy hoe tatao anaty confinement, tatao anaty Covid tsika fa dia tsara tokoa raha io valim-panadinana azona io ary efa mamoaka valim-panadinana izay androany. Tamin'ireo ivon-toeram-panadinana miisa 220. Isanazy voka-panadinana tsara ny ivon-toeram-panadinana teto amin'ny CEG Ambohidratrimo. 7.5 isanjato ny taham-pahafahana araka ny fanazavana. Tsy ho voaray eto anivony CEG avokoa ankilany izay afaka ny CEPE 6e rehetra noho ny fahatereny ny foto-drafitrasa. Miankina amin'ny capacité d'accueil moa zany ny admis en 6e.
satria 6e no resahana raha vao hoe capacité d'accueil dia ny capacité anay zany raha reo 6e reo dia tsy possible hoe voarainay eto amin'ny CEG Ambohidratrimo fa zay tokony ho zaka ny capacité d'accueil anay eto ihany zany no raisinay 370 eo zany no zaka ny CEG Ambohidratrimo raha ny capacité d'accueil eto aminay satria tsy maintsy calculena daholo zany na ny redoublants na reo hiakatra 6e eto anivon'ny sekoly. Ankoatran'ny Sisykoa Ambohidratrimo, nivaly androany ihany koa ny fanadina amin'ny mpanjakana CEPE ho an'ny Sisykoa Ankazoabo, Vavatenina amin'ny Parafaravola, Andilamena sy Mora Venombe. Isan'ny nandrasany maro ihany koa moa ny valim-panadinana CEPE ho an'ny Antananarivo renivohitra fa raha ny fanadihadiana nataony mpanao gazety io atoandro io aloha dia tsy mbola nivoaka hatreto ny voka-panadinana CEPE raha ho an'ny Sisco Tanaville mbola ao anatin'ny fijerenany endrika tsy fatomombanana na ny traitement des anomalies ny tompon'andraikitra nandritra izay fotoana nanaovana fanadihadiana io atoandro io izay andeha raintsika avy hatrany fanampanazavana mikasika an'izay. Raha ny izy dia maharitra 3 andro io transcription izany hoe zoma, sabotsy, lahady fa noezahana zany noho ny fitaintaina ny ray aman-dreny sy ny fangatahana teo anivo ministera noho izay fitaintaina ny ray aman-dreny izay ny amin'ny tanana azy ivokany amin'ity lahady ity mbola tsy manana lera izahay raha amin'izao fotoana anatrehako anareo zao fa hoezahanay avoakandroany izy ity au plus tard zany rapia androany ao amin'ny alina be izy no mivoaka marihana koa moa zany fa ny Antananarivo renivohitra mampatonga anazy somary elaela kely be da be zany le isan'ny mpiadana noho izany zany rehefa tapitra le fampidirana le note dia mbola misy ny traitement des anomalies jerevana daholo zany ireo zavatra tsy netinety rehetrarehetra tany anatiny mety misy note diso ka hita zany tsy nety hita ny note tsy mitovy dia rehefa tapitra ny traitement ny anomalie dia miditra amin'le échantillonnage zany hoe jerevana zany hoe raha maka anankiray ato mifanandrify amin'le zavatra misoratra ao anaty ordinateur sa tsy mifanandrify le izy rehefa tapitra ny échantillonnage dia manao validation zay eo anivon'ny ministère zany hoe alefa ny ministère fohy be ny note. Izay ny mikasika ny CEPE fa ny tontolon'ny toe-karena kosa indray ny enatra amin'ny 5.30 isanjato ny teti-bolan'i Madagascar National Park noho ny tsy fisian'ny fizantany vokany atahorana ny fiarovana ny harena voajanahary eto Madagascar. Enti manohitra izany nanome famatsim-bola manokana mitentina roa afaingo 7 lavitrisa ariary ho an'ny MNP, ny FAPBM na ny Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar. Ndeharantsika mifanadihadiana entiny Michela Ranartson. Ny ena 5.30 isanjato ny teti-bolan'i Madagascar National Park sa vokatry ny tsy fisian'ny fizahantany atahorana arak'izany ny fiarovana ny harena voajanahary eto Madagasikara antony nanomezan'ny Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar famatsim-bola manokana mitentina 2.7 lavitrisa ariary ho an'ny MNP. 17 ny faritra arovana misitraka io fanampiana araboly io isan'izany i Bemara, Andringitra, Ranomafana ary Masoala izay nisokajian'ny UNESCO ho vakoka iraisam pirenena. Fitehirizana ireo harena voajanahary ireo izay lasa mehana ankehitriny noho ny fitombon'ny loza mitatao aminy. Ho an'ireo faritra arovan'ny MNP vatsian'ny FAPBM vola. Niakatra ny tahan'ny loza mitaotao ny taona 2024 raha oharina tamin'ny taon-dasa raha toka eninjato izany teo aloha dia niakatra 110. Ankoatra ny lanjan'izy ireo ho an'ny fizahantany dia mbola arika-rena ho an'ny vondrom-piaramonina ihany koa. Ohatra ny alo amin'ny valanjava-boary ny ranomafana no mamatsy sy mitahiry ny rano mandalo ny tohadranom-pamokarana herinaratra ao namorona izay akaiky ny ity valanjava-boary ity. Ny faritra arovanao Masoala kosa indray dia miaro ny rerano sy ireo loharano izay mamelona ny lemaka ny faritra sy ny ampahany amin'ny lemaka ao Andapa. Ary ny faritra arovanao Andringitra indray dia toerana ahitany loharano maro izay mamatsy ny ao an-tapon'ny Orombeka hatrany amin'ny faritra atsimony Madagasikara.
izay ny amin'ny falafim-baovao afa-tanteraka kosa indray mirona betsaka kokoa amin'ny robe mariage fripe amin'izao fotoana izao ny mpanjifa akanjo mariage antony tafidina hatrany amin'ny 5,000 ny vidin'ny fripe ambany indrindra amin'izany ankehitriny na teo aza ny famiana ara-pahasalamana ho an'ireo mpivarotra dia tsy nihatraika firy tamin'ny tany mpividy ny fisian'ny covid-19 no ny vidiny lasa takatry ny sarababem-bahoaka fanadihadiana. Tany aloha amin'ny ankapobeny aseka nibana ny ampahany betsaka amin'ny volana tokana natotosana mariage ny fanjifana ny akanjon'ny vehivavy. Tato anatin'ny taona vitsy mihamaro ireo olona mirona amin'ny fanjifana fripe ny robe mariage eto amintsika. Antony amin'izao 5,000 dia efa mahazo iray. Amin'izao zany efa sarangan'olona rehetra tsy mifidy sarangatsony hoe olona kelikely budget na ohatr'izany no mifidy an'le fripe fa tena sarangan'olona rehetra efa miditra ao anatin'izay hoe resaka fripe izay ny robe de mariage. Ato aminay izao aloha raha ho an'le arakaraka ny qualitéany zany ny vidiny dia manomboka amin'ny 15,000 ariary eo hatramin'ny 350,000 ariary 300,000 ariary eo moyenne ny tena tsara. Le resaka 5,000 tsy hoe kory hoe misy défaut ary zahay tena tsy mivarotra mihitsy raha vao hoe akanjo tsy afaka anaovana hoe dia tena efa rotorotika be na hoe ohatra izany tena tonga dia tsy amidinay nenay fa zany 15,000 ariary zany mbola azo anaovana tsara ary mavita mariage be dia be mihitsy ary ny olona manao hoe tsy napozinay fa misaotra betsaka fa lasa tsara be le robe no voasasa sy voapasoka. Le izy resaka modelin'le akanjo ny mampatonga an'le prix hoe 15,000 ariary. Isan'ny noentina ny sintomana mpanjifa ny nanatotosan'ireo mpivarotra ny vidin'izany ho misy latsaky ny 2,000 ariary io. Nanampy ihany koa tamin'ny fiatrehana ny famiana ara-pahasalamana ireny ny fanazavana. Manasy izy dia mipasoka. Zay no zavatra ataony ao aorianan'izay. Ny resaka retouche moa arakaraka ny fanarahana amin'ilay olona ihany sy ny vatan'ilay olona manao anazy zany raha ohatra hoe misy retouche kely dia manao ihany izay. Resaka fanjifana an'ilay izy indray natao anatin'ny confinement raha aloha dia hoe tsy nisy ny tsena fa misy fa hita hoe mitsitaitaika ihany ny olona mividy. Moa ny olona raha vao mahita tiany tsy manakana an'ilay hoe confinement dia ampirimina dia vidiana meloa. Mitaky fikirakirana kokoa noho ny robe vaovao ankilan'ny robe fripe avy any Chine, Europe, Inde kosa ny maro amin'izany tonga eto Madagasikara. Mialohan'ny anarantsika ny toy ny fampahalalam-baovao toy ny kasika ny vahaolana manoloana ny olandrano indrindra eny Ivato io ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka dokavatra isika. Tsy hitako hoe inona ny vitany ariary zato. Tsy haiko aloha fa raha roanjato ariary dia ahavitana zavatra bobaka be ohatra hoe mandefa SMS be dia be na koa misurfa amin'ny internet olona afaka manao story koa azy lahy dia eritrereto zany raha anatin'ny iray andro no vitany roanjato anankifolo io foana ary le finday mahazo mega na SMS ohatra ny avoroeny miaraka amin'ny elo 200 mahazo 50 SMS sy na 50 mega amin'ny vidiny roanjato ariary monja tsindrio ny dièse 322 étoile 63 dièse. Tavaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika mikasika ny fivoarany valanaretina covid-19 ny ampy 12 indray ireo voatily fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara omaly fafolo ny volana jolay raha nitatra navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany misa 420 ireo fitiliana mitanteraina nandritry izany raha toka 410 ireo sitrana somatsara hatramin'ny omaly zany dia mitotaly 770 ireo marary manana fahasarotana manaraka fitsaboana manerana ny nosy fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny farany volana jolay izao no hifarana nitetika safisotoman-drano ahafahany ponina Ivato misitraka rano fisotro madio misy ny dingana rain'ireo ponina izay maniry sitraka izany raha ny fanazavana Michela Ranartson.
manomboka amin'ny 4 maraina hatramin'ny 1:30 atoandro no misokatra ity pompin-drano eto Ivato tanàna ity. Pompy natokana hamatsy ny mponina ambany esansa sy ny manodidina. Tsy mijana ho an'ireo mponina ireo ihany anefa amin'izao ny pompy raha ny fanazavana fa saika ireo mponina Ivato amin'ny ankapobeny no mamonjy eto noho ny tsy fisian'ny rano. Tokana misokatra maraina be dia any ambony any tsisy rano na mpivarotra na ny mpanao hotely ireny. Mpanao kafe tsisy rano any dia ireo izy ireo. Eo amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena kosa indray any Haïti, mitoy ankehitriny ny fanatanterahana ny fanadihadiana mikasika ny rarana aminona ny filoham-pirenena Jovenel Moïse. Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny tanjona sy ny antony namonoana ity filoha ity. Etsekilany dia namoaka fanambarana ny amin'ny anohizana ny ady amin'ny fanaovana nentiny filoha haïtien ity ny vadiny. Andeha raintsika avy hatrany fanadihadiana amin'ny sarin'ny France 24. Fa efa vonao ihany koa ny sary mikasika ny tafataon'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta mikasika ny fivoaran'ny fepetra manoloana ny Covid-19 raintsika avy hatrany izay. Aorian'izay dia isy ny vahiny nasaina amintina sy hitondra ny fomba fijeriny mikasika ireo fepetra ho raisina. Andeha raintsika avy hatrany. Avy hatrany dia ny tatitra momba ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 sy ny fomba ny atrehantsika izany tao anatin'izay 12 andro izay no ndeha ho resantsika Andriamatoa Premier Ministre toy ny ahoana indray ara ny antotanisa sy ny tatitra voarainao tao anatin'izay 12 andro izay. Eny, efa fantatsika fa mivoaka isan'andro ny tatitra izay avoakan'ny zareo anivon'ny ministera misahan'ny fahasalamam-bahoaka. Raha jerentsika ny fivoarany valinaretina mbola hita amintsika amin'izao fotoana izao ny valinaretina coronavirus. Tao anatin'ny 12 andro izay mifarana omaly moa dia hita fa mihena ny isa tranga vaovao. Mihena eo amin'ny 20 isanjato eo raha ohatra ka 20 sy telonjato dia lasa olo 3 sy roanjato tamin'ity roa herinandro farany ity. Hita zany fa midina ny trango vaovao eto amintsika. Kanefa kosa tsapa fa ny isan'olona lava mbola tsy midina. Raha 20 dia 20 ihany koa ny olona lava teto amintsika noho ny valinaretina coronavirus. Eto dia isika malagasy rehetrarehetra dia fianakaviana iray dia miondrika am-panajana amin'ireo malagasy mpiray-tandrazana izay lavo ary mampionona trany fianakaviana izy ireo. Ny zavatra misy ihany koa tokony asongadintsika amin'izao alahady izao dia raha ny remarque dia mihamaro zany ny ataontsika hoe forme grave na cas grave. Raha omaly no jerentsika dia raha oharina tamin'ny farany herinandro ny 12 andro lasa zay dia hitantsika amin'ny remarque fa miamitombo zany. Zay midika fa mbola eto amintsika ty valinaretina ty ka mila mail de mail atsika ary mila maka ny fepetra manaja fepetra rehetrarehetra zay hitatsika. Ny zavatra faharoa tiako mba asongadina Baby Stéphane dia taiza ho aiza teto amintsika no nahitana ro tranga vaovao roa. Raha ny taremarika azotsika dia hitatsika zany fa loalarina amin'izany n'Antananarivo renivohitra ary ny Atsimondrano, ny Avaradrano dia ao anatiny ihany koa. Ny Amboditra Atrimo mbola ao anatin'ny distrika enina izay mbola ahitana ny tranga vaovao. Fianarantsoa mbola ao anatin'izany. Fa ny zavatra iray tiako asongadina ihany tamin'ny 12 andro lasa iny dia efa nidina tao Antsirabe voalohany. Amin'izao fotoana izao miakatra ihany koa ny Antsirabe voalohany. Isaorantsika Andriamanitra lehibe fa ny ao Ambatondrazaka moa dia niena dia niena ary
zavatra ray lehibe tsara zany. Ny atotanisa farany tiako mba hasongadina amintsika amin'izao fotoana zao a dia hitatsika fa any amin'ny 180 sy 700 ny olona lavo teto amintsika noho nizao valina retina zao ary ny fandanja ny tranga vaovao sy olona sitrana. Ny saina maneritrerititsika rehetrarehetra dia mirary ny mbola eo amin'ny mpitsaboana mba azo fasitranana aingana. Zay no tarehimarika atao anatin'ny 12 andro zay farana omaly zany. Raha atao banky tokana zany dia manomboka resitsika miandalana ity valana retina Covid-19 ity andriamatompo Prime Ministre fa koatra izay na eo aza izany fiatsarany ny tarehimarika izay dia mbola mila mitandrana hatrany tsika izay tsara fiomanana tsy ho tapony loza araka le fomba fitenenantsika andriamatompo Prime Ministre aiza ho aiza amin'izao ny fampidirana ny andiany manaraka amin'ilay vaksiny hoeto Madagasikara. Marina tokoa fa tamin'ny fahavalon'ny volana May tamin'ny taona ty no nampidirantsika ny dose voalohany ary voakantsika amin'ny tarehimarika io zany ny AZ Covishield dia miandrandra ny dose faharoa zany atsika amin'izao fotoana zao. Ny ministèren'ny fahasalamam-bahoaka moa dia miasa ho an'izany ny fitram-panjakana manontolo, ny filohan'ny republika, ny gouvernemanta manontolo dia mijery ny mba ahafahantsika mahazo ny dose faharoa any amin'ny voalohandohany ny volana aogositra ho avy zao. Ny asa zay ataontsika ihany koa dia ny fanafarantsika vaksiny hafa ohatran'ny Johnson zao dia 165 600 doses moa amin'ny fiarah-miasa tsika miaraka amin'ny Amerikana ao anatin'ny initiative COVAX daholo zany rehetrarehetra zany dia eritreretintsika ho tonga amin'ny volana aogositra ho avy zao. Misy moa ny fanafarana vaksiny hafa ihany koa zay ho tateriny eto miandalana mahakasika an'izay. Eo amin'ny lafiny ara-piarina indray andriamatompo Prime Ministre tamin'ny herinandro lasa teo iny no nanatateraka varavarana misokatra ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara. Raha ny fitarainan'izy ireo dia zara raha ny 10 na ny 20 isanjato ny orinasa zay misehatra eo amin'ity fizahantany ity no mihodina somatsara amin'izao fotoana izao mangataka izy ireo no izany ny hanokafana arak'izay tratra ny sidina iraisam-pirenena mba hidiran'ireo mpizahatany avy any ivelany. Etsakilan'izay nefa andriamatompo Prime Ministre manahy mafy ihany koa ny olom-pirenena sasantsasany amin'ny sanatria hidiran'ny variant delta eto amintsika. Amin'ny ankapobeny andriamatompo Prime Ministre inona ny fanapahan-kevitra zay ho raisin'ny fitondram-panjakana manoloana izany rehetra zany. Ny zavatra misy tokoa dia fantatray dia fantatray fa misy fiantraikany amin'ny tontolon'ny fiarina amin'ny ankapobeny ny reny fipetra no resaka reny indrindraindrindra ny fanakatonantsika ny tsy tantsika ary ny sidina avy any ivelany mbola tena vitsikely no ekentsika amin'izao fotoana zao mba ahafahantsika miaro ny ainivoaka malagasy. Fantatray fa indrindraindrindra ho an'ny siam-piarina ny fizahantany tena misy fiantraikany zany. Ary zay nda tonga ny fitram-panjakana teo anivon'ny finan-kevitry ny ministra nanapa-kevitra fa ahantona aloha ny fandraisana ny hetra rehetrarehetra ho an'ny ireo mpisehatra rehetrarehetra eo amin'izany sehatra ny fizahantany zany. Noraisina fipetra maromaro ihany koa toy ny fahafahan'izy ireo mifandinika amin'ny jirama amin'ny knaps dia nijerena ihany koa ny programme anasa am-panjakana iarahana amin'ny mpiara-minombonantoka ohatran'izany ny pic 22 ny pic 3 ho avy zao ihany koa dia mba hitsonjovana ny ireo misehatra amin'izany fizahantany zany. Ny zavatra misy dia iara-malala efitra am'zato amin'izao fotoana zao 104 ny firenena eran-tany zay miaina sady ao anatin'io variant d'État. Variant d'État moa fantatsika fa io ny variant indiana
ary fantatsika fa tena nisy fiantraikana goavany be mihitsy tany amin'ny firenena indiana hitatsika ny olona lavo tany amin'ny firenena reny ary ny rehetrarehetra dia mametraka fa io variant delta io dia tena ataoko hoe mahery vaika raha oharina amin'ny variant hafa ohatra ny variant britannique na alpha zany na variant sud-africaine zay misy eto amintsika sady ny variant beta na ny variant brésiliane na hoe variant gamma sy ny sisa zany hoe mila mitandrina zany atsika raha tadiditsika 15 andro lasa zay teto ny tenako ny teny hoe tsy maintsy mijery atsika ny fivarana ny valinaretina eto amintsika ary ihany koa mijery ny fivarany valinaretina any velany anisany mampatahotra dia mampatahotra ny firenena rehetrarehetra ary zay no mahatonga betsaka ny firenena amin'izao fotoana zao manakatona ny tsy tany sika zany dia tsy maintsy mandray fepetra ny mbola anoizatsika ny fepetra zay nisy hatramin'izay dia ny fanakatonantsika ny sisy tanitsika mba hiarovantsika ny hainy malagasy zany ny fiantraikan'izay rehetrarehetra zay indrindrindra misetra ny fizahantany dia marina voalazanao teo izahantsika ny ijery ny fomba ifanampiana makasika ny fizahantany anatiny eto amintsika ary ataoko fa ny ministera misahana ny fitaterana sy fizahantany dia anomana zay dinika rehetrarehetra zay ahafahantsika tena mampiaina ny setra fizahantany ato anatiny ary isy zay fifanampiana azo atao makasika an'izany sehatra zany iny ary miditra amin'ny 12 andro manaraka indray isika toy ny ahoana ny fepetra vaovao ampiarina eto Madagasikara marina fa ny fepetra zay raisina dia miainga tamin'ny fakana ny hevitry nyreo lehibe ny androm-panjakana tamin'ny somahalasa teo dia nalaina ny hevitry ny lehibe ny androm-panjakana dia ny filoha ny antenimerindolona ndre matoa filohan'ny antenimerindolona raha matoa filohan'ny antenimerin pirenena ndre matoa filohan'ny fitsarana avy mombana nampanorenana rehefa nodinina zany dia nentina teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra dia ny filohan'ny republika no manapa-kevitra amin'izay fipetra maro isan-karazany zay ao ampiaritsika ao anatin'ny 12 andro manaraka mbola ao anatin'ny aramena ara-pahasalamana zany atsika mandritra ny 12 andro manaraka dia antotanterina fa tsy maintsy ajaina trany ny fepetra ara-pahasalamana sy ny fepetra sakana rehetrarehetra mba ahafahantsika miady amin'izao fiparitahan'ny valina retina zao ary indrindrindra manantanina ny variant delta ary mila fitandremana izany singana manokana ny tsy maintsy anaovana ny masika na ny arovava orona ho an'olona rehetrarehetra ary eto dia manentina antsika rehetrarehetra fa hoenjanina zany manomboka amin'izao herinandro zao ny fanajana zany fepetra zany ary mihitsy manantena isika fa anaja an'io fepetra sakana zay tena ilayntsika amin'izao ady ataontsika amin'izao fotoana zao eo amin'ny fepetra ara-pahasalamana mbola misokatra hatrany ny CTC 19 au village voir ka ny olona zay manana fambara retina soratra retina dia afaka manatona ao hatrany ny mbola voarara ny famorim-bahoaka mihoatra ny 700 ato anatin'ny distrika n'Antananarivo renivohitra ny Antananarivo avaradrano Antananarivo atsimondrano Ambohitra Atrimo Fianarantsoa voalohany ary Antsirabe voalohany ny fitondrana ny razana mbola tsy azo atao raha voamarina fa matin'ny Covid-19 ary mbola mipetraka hatrany ny fombafomba fanatanterahana fandevenana araka zay efa napetraka atsika tsy mihoatra ny 10 ny olona
mandeha mandevina. Mbola tsy azo atao ihany koa ny famadiana eto amintsika. Amin'ny fepetra mikasika ny fandaminana ankapobeny, mbola manan-kery ny fepetra tsy azo vezivezena amin'ny alina na ny couvre-feu manomboka amin'ny Sasakalina ka hatramin'ny efatra ora maraina amin'ny distrika Antananarivo renivohitra, ny Avaradrano, ny Atsimondrano, ny Ambohitra Atrimo, ny Fianarantsoa voalohany ary Antsirabe voalohany. Mbola mikatona ihany koa ny toeram-pandizana na ny boîte de nuit amin'ireo distrika voalaza ireo. Ho fitsinjovana ny mpanakanto dia azo atao ny mikarakara lanonana ankalamanjana afatsy amin'ireo distrika izay voalazantsika ireo, dia mbola manatitra ihany ny tsy maintsy hitondrana ny arovava orona ho an'ny rehetrarehetra izay manatona ary mandray anjara amin'izany lanonana zany. Mbola tsy misokatra hatrany sidin'ny fitaterana olona avy any ivelany, araka izay voalazako teo afa-tsy ireo sokajin'olona izay efa voafaritry ny filan-kevitry ny minisitra. Ny fisokafana eo amin'ny sidiny anatiny dia iatsoroany tsara dia mitohy ary mbola ajaina ihany ny fepetra mba hisy ny fitiliana ora 3 alohan'ny fiangana raha miainga avy eto Antananarivo ary ny fitiliana ao Ivato amin'ny sidina izay tonga eto Antananarivo. Marina fa raha ohatra ka misy lanan'izany ny gouvernoura isaparitra dia afaka mandray fanapa-kevitra hafa kanefa kosa maka ny hevitry ary mifandinika mialoha amin'ny ministera misana ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Zay zany ny fepetra izay mitondra antsika amin'ny 12 andro manaraka indray. Inyary miatra manomboka izao ho an'ny 12 andro manaraka araka izany izay fepetra samihafa nambaran'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement tatio izay fa anisan'ny nisongadina moa dia mbola mitoy izany ny fameana ara-pahasalamana eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara, tsy mihoatra ny 700 ny famorim-bahoaka amin'ireo faritra mihiboka ao anatin'izany ny Antananarivo renivohitra, distrika na Avaradrano, distrika na Atsimondrano, distrika na Ambohitra Atrimo, ny Fianaratsoa voalohany ary Antsirabe voalohany. Tapitra ny fandarantsika na izany aza mbola matory fa amin'ny 10 ora alina no anarahanao ny lalao famaranana ny fiadina izay ho tompon-daka ny Eropa eo amin'ny taranja baolina kitra izay fanandrina ny ekipa ny Angleterre sy Italia izay arahantsika mivatana eto amin'ny télévision malagasy moa zany amin'ny 10 ora alina ao amin'ny kianjan'ny Wembley ao Londres moa no anatanterahana izay lalao famaranana izay fiadina izay tompon-daka ny Eropa eo amin'ny taranja baolina kitra izay manana tombony mora zareo anglisy ao amin'izay lalao izay satria dia milalao ao amin'ny tany Andriamatoa Premier Ministre toy ny ahoana ny fahitanao io lalao famaranana ny lalao ina moa izay fiadina izay ho tompon-daka ny Eropa eo amin'ny baolina kitra izay manana ekipa ho tohanina koa ianao anatin'izay? Manana ekipa tohanako dia ny Barea Madagasikara fa saingy tsy ao anatin'ny Eropa moa tsika ary ny firarintsotsika hatrany dia mba ho lasa lavitra aty amin'ny continenta afrikana ny ekipa pirenetsika. Marina tokoa fa ny Angleterre sy ny zareo italiana no anao finaly androany. Fiheverako azy dia mety miady handball satria nandavo ny kalaza izy roa ireo natany amin'ny quart de finale na taty amin'ny demi-finale ary fiheverako azy dia mety raha ho matchin'olona ihany any amin'ny penalty vao hisy ny mandresy hisy ny ho resy zany. Zay zany no pronostic avy aty ambako Baby Stéphane. Aza miala amin'ny télévision malagasy fa mbola ho arahantsika amin'ny 10 ora alina araka izany ny lalao famaranana izay ho tompon-daka ny Eropa eo amin'izay taranja baolina kitra izay. Dia izay ihany koa no entinay amaranana ity fandarana ity. Misaotra anao Andriamatoa Premier Ministre ny vahiny teto amin'ny fandarana tamin'ity hariva ity. Isaorako ihany koa ianao nanaraka anay hatramin'ny farany tany atokantrano tany. Mandram-piona tompoko.
Ena raintsika teo ny tafana nataon'ny Praiministra lehiben'ny gouvernemanta tamin'ny vahoaka malagasy mikasika ny fivoarany valanaretina Covid-19 fa eo ihany koa ny fepetra raisina atao anatin'ny 12 andro manaraka. Araka ny nambarako teo dia andray vahintsika atao anatin'ny ity fandaharana manokana iresana ny fintiny izay fepetra izay Andriamatoa Arzonantenaina izay mpandinika politika miarabanao tonga soa indray atao anatin'izao fandaharana manokana izao. Fantaniko voalohany avy hatrany inona ny tena nisongadina tamin'ireo izay tafana nataon'ny Praiministra teo izay. Miarabanao miata dia miaraba ihany koa ny mpanaraka vaovao ny Kolo TV. Mazava ny tenin'ny Praiministra teo fa nanonona anarana variant maromaro izy amin'izao fotoana izao izay mbola nivelan'ny firenena aloha. Atao hoe mbola zava-dehibe izay fa tsy mbola misy miditra atao amintsika. Ny zavatra tonga angamba dia hoe fepetra ny resantsika. Tsy ho lava ny resaka dia hoe enjanona ny fepetra. Raha hatramin'izay nisy Covid-19 teto amintsika dia matetika miveriberina izay hoe enjanona ny fepetra fa tsy voindre mandeha. Kanefa rehefa mandeha ny herinandro vitsivitsy aorianan'izay satria lava dia lava ny zavatra niseho teto. 2 roa 3 andro dia avy eo migoragora. Amin'izao fotoana izao nefa miara-mare izao tontolo izao fa mihenjana le variant delta izay efa tena miparitaka araka ny teniny teo dia efa maromaro anjato mahery le firenena voakasika. Zavatra mety iseho zany anatin'izay dia hoe ho tampoka indray ny fidirana io eto ekena fa misy le hoe mikatona ny sisy tany kanefa misy olona ozy izy afaka miditra eto amin'ny firenena izay voakasika ny filan-kevitry minisitra. Mety atahorana ve izay fepetra izay hoe mety atonga ny delta ihany sa inona ny fepetra tokony ho raisina mba ahafahana misoroka an'izay fahatongavan'izay? Le izy manko aretina tsy hita maso fa valo zany izy tsy hita maso. Le hoe mampiditra olona eto fa efa ny fanjakana zany ary tokoa le olona ampidirina dia misy tombontsoa ny firenena malagasy ekeny izay fa ao anatin'izay zavatra izay ohatrotriny ahoana marina ny fisehon'io aretin'io. Izay zany efa tokony ho fantatra ny vahoaka deny izao aloha satria raha ny ivelany 420 range dia mafaty ary vetivety kely le fiparihan'le aretina. Ka izay zavatra hoe enjanona fepetra izay zany tsy hoe atao anatiny ihany fa koa enjanona koa hatrany amin'le any ivelany le izy satria le aretina aloha nosy Madagasikara dikan'izay zany tsy hiditra ho azy eto aretina io fa tsy maintsy misy mitondra ohatran'ireo hatramin'izay niditra teto ireo. Ka mba tsy isin'le hoe afaka 3 herinandro eo milohan'le 12 andro ty tapitra indray anatin'le amiana dia hoe miditra eto ny delta na misy gama maromaro ny tenenina teo ka aleo zany tsika tonga dia mametraka fepetra entitra teny ekena ary enjana atao anatiny fa tokony koa enjanona fanaraka amin'izay koa ny avy any ivelany miditra eto. Voaresaka matetika mantsy izay hoe fanenjanan'izay raha ny zavatra hita amin'ny voalohany araka nambaranao teo dia enjana tokoa le izy fa rehefa avy eo migoragora me hita ny tsy fanasaziana sy ny maro hafa aiza ny tena tokony hoe iza ny tena tokony hoe tompona andraikitra aiza ny tokony hoe apetraka araka ny tokony ho izy ao anatin'izay. Mazava ho azy aloha amin'ity aretin'ity dia tsika tsy hanilika hoe fanjakana irery ny tompona andraikitra. Ekena dia ekena fa mivahoaka koa tompona andraikitra. Fa misy kosa ny tokony fampatsahivana isan'andro. Zany hoe mafisina le izy dia mbola tsy miditra eto le aretina vaovao io satria itsika malagasy efa le an'le confinement na hoe mihiboka indray. Io zany tena makaleo vahoaka. Ekena fa amin'izao fotoana dia hoe tena mafy le fiainana fa ny zavatra hita aloha dia hoe efa goragora tanteraka ny amin'ny fiarahamonina. Raha mandeha zao anao anaty fiara dia efa maro ny olona tsy manao hoe raha mahitsy zany tsy manao kasibosy izy. Nefa tsy izy ireny ao anatin'le fiara fa misy olona ekena izy fa mety raitrana na misy anazy ihany fa kosa rehefa miseho ety an-dalambe masom-bahoaka dia na tokony anao an'iny foana ianao mba hampianatra ny hafa farafahakeliny na dia marina fa raitrano azy. Izay zany dia efa endrika anankiray fandraisana andraikitra ho an'ny olom-pirenena. Ny zavatra tokony apetraka ihany koa le hoe enjanona le fepetra dia tokony miverina mihitsy zany isan'andro indray ny mpitandro filaminana. Apatsy tsy hoe zavatra misy koa ny an-dalana tsy ireo mpitandro filaminana ireo no miantsika tsiny dia tsy ireo koa no atahorana fa le fijoroana isy olo tena mpanjakany anivon'ny fiarahamonina ny tokony ho atahorana. Dia ny zavatra misy hatramin'izay dia mivoaka ny fomba fiteny dia hoe lasa atahorana le mpitandro filaminana fa tsy le aretana ny atahorana. Tokony ho averina zany ny sain'ny tsiraray amin'izao fotoana izao hoe io aretina io dia zava-doza raha tafiditra eto delta io satria aingana be fipary ihany tsy mitovy any teo aloha satria fitatsika fa itsika malagasy dia matahotra hopitaly zay ny zavatra misy hotsaboana dia nefa rehefa mararentrany ianao dia aingana be ny fianak'le aretina dia mety ohatrany ahoana zany ny fitsaboantsika sy fikarakarantsika an'io eto efa azotsika sara tsy aina ve mety olana hitranga
dia zay le teny hoe tsy mifanjakana reny tompona andraikitra fa ny vahoaka tokony ho tompona andraikitra feno a amin'izao zavatra miandratsika izao sahady. Voaresaka teo ihany koa ny mikasika ny fahatongavan'ny dose manaraka ny vaksiny ohatra ny ahoana ny fomba fijerinareo anatin'izay ny tokony ho avy sy ny farisian'ny olona anatanteraka an'izay. Ny mazava ho azy aloha zany fa mikasika ny Covishield dia tsy maintsy efa nanao voaloloha no isa tokony ho avy amin'ilay deuxième dose satria tsisy dikan'izany raha mihoatra no avy eo fa mazava misy atotanisa atonga eo dia iny atotanisa efa lasan'iny zany zay nanao no tokony ho avy fa no resahantsika angamba dia le hoe resaka ny prime ministre antsika teo mikasika an'le hoe Johnson and Johnson zany no avy manaraka zay nahazo isika ao anatin'le hoe initiative Covax. Ny zavatra tena mila resahana amin'io angamba dia tsotra ny ihany teneniko hoe mazoto ve ny vahoaka malagasy amin'le vaksiny, inona marina no atongava le inona manifetraka an'le vaksiny amin'le fiarahamonina mila verimberina zay fa ny zavatra hita kosa nefa dia zao hoe io fikarohana momba an'ireo vaksiny ireo ve Covid-19 sa Covid 2021 zay no fanontaniana satria natao le vaksiny dia eo no mampiembitra amin'ny mpiarabelona amin'le vaksiny hoe efa tany aloha le izy zany hoe mila mipotra zany reo professeur mahay vaksiny eto amin'ny firenetsika efa eo ny akademia pirenena mikasika amin'ny fahasalamana izay efa nazahoana ny mealalana hoe azo atao le mampiditra vaksiny fa tokony hamafisina zany hoe io vaksiny io re olona dia efa mifanaraka amin'ny aretina zay mitranga rehetrarehetra eo. Ahoana ny ahafahan'ny malagasy indrindra ny lavitry ny renivohitra hisitraka an'ireny vaksiny ireny satria araka ny voalaza teo mandeha par étape moa fitenenana azy ny tamin'ny voalohany aloha ireo zokonjokony dia avy eo ny 12 taona miakatra fa ireo olona lavitry ny renivohitra ahoana ny tokony hoe ahafahana misitraka mihitsy zany ny malagasy ray manontolo izay vaksiny izay. Tsotra be zany no amalinan'izay manana fanjakana tsika mazava misy tompony ndraiky fa ny district tsirairay eto Madagasikara ary mazava be mifepetra zay mipetraka isaky ny mandeha ty 12 andro ty dia zavatra hitanao dia hoe ny gouvernoura paritra no no mandray ny fepetra any amin'ny faritra noho izany zany miasa zany le gouvernoura manome hoe reto le chef le district ato aminay ny farafaratsiny zany hoe tonga amin'le renivohitra ny district le vaksiny dia mba manatona le olona amin'le renivohitra ny district farafaratsiny aloha zany zay mizavatra mitranga fa raha ataontsika any amin'ny chef lieu de région io dia ho sarosarotra ny enenjehan'le olona rehetrrehetra amin'io fa district hoe firy ny anjaran'ny région ananina dia reto avy ny chef lieu district reo zany tokony azo amin'le toerana satria rehefa tonga amin'ny renivohitra ny district io dia mora ho an'le olona foana manenjika eo satria ny akabetsahany district eto Madagasikara dia misy 3 andro vao tonga eo ny sasany district andrasantsika misy 2 andro satria sady na tsy afaka ny moto tsy afaka ny bisikileta fa dia tongotra nanovana an'le toerana mazava ho azy fa manenjika an'le chef lieu de district zay izy dia ho sarosarotra ny atongavana eo fa misy zany fanentanana meloa raha hoe ho avy zany io Johnson and Johnson io zany zao tsika miresaka androany satria ny tena zay ny prime ministre tsika dia tokony efa misy fepetra mifanaraka amin'izay zany amin'ny alalan'ny serasera hoe amin'izao zany dia efa miakatra daholo tsika zita fa hoe mila n'le vaksiny inona avy le sokajy taona ny zavatra ny seho teo manko dia tsara mpahafantarina fa sokajy nazoky olona ny resahana aloha mandeha voaloha fa avy eo le izy tena hoe lasa nandeha daholo sitraka rehetrarehetra rehefa nandeha zany tsika nanaraka ny zava-nisy rehetra dia sokajy taona rehetra no miseho teo fa tsisy tsony hoe ianona sy anona sy anona manarak'izay koa moa dia nanao ny tao amin'ny Nations Unies dia nisy koa teny nanao reny koa zany mila atsipy ihany koa le serasera hoe tao anatin'le initiative Covax reny sa tao anatin'le hoe initiative ny Nations Unies manokana marina fa ato le initiative Covax ao anatin'io ihany fa atao mazava tsara hoe mba handry zareo manokana io kota mandeha io fa misy ny olona misitraka any satria hitantsika fa maro nanao tany misy olon dehibe teto amin'ny firenena nanao tany dia reny zavatra serasera reny zany tokony hazavaina amin'ny vahoaka hoe izavy no tokony misitraka anio fa tsy hoe tonga eto izy androany reto avy loha mahazo dia tonga eo nefa mandeha le andro herinandro tababolona dia hoe sokatra ho andrehetra indray le izy dia zavatra zay zany tokony hapetraka meloa fa tsy hanao fepetra enjana nefa rehefa diniana le izy tsy enjana misy ihany moa ny fanazavana izay nentina mikasika an'izay mikasika kosa isan'ny tepika nisongadina ihany koa ny fepetra ho an'ireo sehatry ny fizahantany raha ohatra ka mbola mikatona ny sisy tany nisy ireo fepetra samihafa tahaka ny teo amin'ny lafiny hetra ny jiramaso ny maro hafa ny fahitanareo ampy ve izay araka ny mety hoe araka ny andrasan'ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatra ny fizahantany ve zay tsotra be zavatra nyseho tsy raha ny fanirindry zareo fa nandeha zany resaka zany fa tsy voandroany hoe foanana mihitsy le hetra satria tena sahirana zareo eo amin'le sehatry ny fizahantany
satria mazava ho azy fa ny tourisme eto a mbola tsy atsika malagasy aloha no misitraka ny fizahantany eto amintsika ny akabetsahany mbola vitsy zany raha ny atao anatin'ny resahana fa ny mazana zany atsika de ireo avy any ivelany a no tena zahoantsika tombony amin'le fizahantany hatramin'izay fa eto zany zao de ny teny hoe ho ampiroboroboana ny fizahantany anatiny zany hoe hita eo moa zany satria hoe iteny ny tompona ndraikitra ireo zany hoe le ministera zany a voakasika le fizahantany fa ny zavatra angatahandrareo tao no efa nisy de hoe foanana mihitsy aloha le hetra zany hoe fanjakana zany tokony hita za tsy miteny hoe foana zato isanjato fa izy teo ny teny hoe ato aloha le fampiatona zany tsy midika hoe fanafoanana zany hoe ao anatin'izay zany mety isy any fepetra hoe mety ho ampatelony ve ny alohanareo rehefa kelikely na mety ho atsasany ve hitatsika eo moa le izy fa mbola iresaka le tompona ndraikitra zany hoe lasa miroso melohan'ny fotoantsika raha iteny an'izay fa fangatahany rehetra mihitsy tsy mifizahantany any fa maromaro koa reo voakasika zany tokony efa jerena sady hoe inona ny fepetra mifanaraka amin'izay satria tsika zany a tokony hanao fomba fiasa mandeha meloha misy projection zany tokony apetraka amin'ny fanjakana hoe miteny io fizahantany fa inona koa mety sy atrasa voakasika de tokony efa vanatsy kelikely zany reny hoe raha vao tsy miandra an'le hoe manao banderole tsy manao banderole roa fa tonga de hoe rehetra zany efa misy fepetra efa azo aroso a mifanaraka an'le fizahantany hoe ato koa aloha ny anareo fa rehefa tonga le fotoana de hoe mba zavatra resahany eto zany a tsy hoe ao arinan'le fitenenana eto vao am'le 2010 andro manaraka zany resantsika io zay ianao vao iteny ray hoe vany reto fa hoe efa niraisana fepetra ihany koa fanaraka tam'izao efa nomboka tam'izao a momba ny reto mba mafaly an'le vahoaka zany zay hoe efa maraindraikitra kosa ny fanjakany efeny zay fanazavan'izay a inona no amehezantsika an'izay voalaza rehetra zay ny amehezantsika anazy de hoe mitodika zany ny fitondrana malagasy raha ny avy amin'ny teny ny pramisitsika teo a hoe andray fepetra entitra izy manomboka ao arinana zao fitefanambarana ataony androany zao zany hoe ny fanjakana zany a de iverina ndray ohatra n'le teo aloha ary ny mba fangatahana amintsika vahoaka zany mifanaraka am'izay de hoe le kasibosy aloha izao a mba tsy atao tsinitsinina le fanasana tanana mety hoe tsy manazaka an'le gel désinfectant ianao fa tokony kosa ianao azaka an'le hoe manasa tanana zay tany ilainao rehetra de afaka anasanao tanana ianao koa afaka mitondra savony nosy zay misy tsy manao zay eraky ny tanàna mialatsiny hoe zay zavatra misy satria neto vita malagasy de mba tokony tsika mitondra an'iny a de ampiasaitsika isanandro le izy a afaka hosorana am'izao na tsy misy rano ary de rehefa mahita rano anao de lasa anao manasa tanana zavatra ohatr' zay zany tokony tolo-kevitra vitsivitsy azosika atao mialatsiny tsy hoe manao dokam-barotra fa io no atsika malagasy a de mampirisika foana zany a mba hiezaka hitondra an'io sy hiaro tena de aza miandry fanjakana zay ny tena fiany zavatra mandeha teo fa tompona ndraikitra ny koa ny vahoaka tsy hoe idina violent ianao voafalina atahotra polisy indray de ifanenjika eraky ny tanàna fa ny angatahana re tompoko de mba hoako tsika ho tompona ndraikitra amin'ny firenetsika ity am'izay mitranga rehetra eto ie ankasitrainy ianao a nanaiky ny vahiny teto anatin'izao a fandarana manokana izao a ary mankasitraka atsika ampijery ihany koa nanaraka izany hatramin'ny farana hatreo ity fandarana ity amanaraka indray veloma tompoko. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavo.